Alahady voalohany manaraka amin'ny Pasika ary alahady ihany koa farany hibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe velona ny Tompo izay tondranam-bavaka hatrany ny sapana dorikasy ary izy ireo no hitarika antsika ho amin'ny fanimpom-pivavahana androany. Andeha ataontsika izao ny hira mitana ny firaisana. Aminareo anery hafana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra isika koa hiarahantsika mamaky ny Salamo 140 ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Ao aorian'ny Salamo dia ny hira 720 Salamo 140 ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Miobio an'Andriamanitra ary tany rehetra. Mankalaza ny voninahitry ny anarany. Homeo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao. Ny fahalebiazan'ny herinao no ikuizan'ny fahavalonao anao. Ny tany rehetra ekoko eo anatrehanao ka ankalazanao. Ankalaza ny anaranao izy. Avy ka jereo ny asan'Andriamanitra. Matahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa napody ny ranomasina ho tany maina izy. Nandeha an-tongotra ny tany ny olona. Taony no faliantsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy. Ary ny masony mandinika amin'ny firenena samihafa. Aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Amen.
mbola hiara-mombavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay eo, ry Andriamanitra tsotoa mpiady mahery, andrian'ny fiadanana, tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, ilay tsy miova momaly sy anio ary mandrakizay. Dia rainay, ankalazainay, omenay voninahitra ianao, Andriamanitra tsara loatra ianao sady mpanao tsara, Andriamanitra be fitiavana sady be famindram-po, Andriamanitra velona ka mbola namelona nay indray tratra ity andro androany ity. Indreto izahay olonao tonga eto amin'ny tranonao masina, anatanteraka izao fanompom-pivavahana izao, ary tsy izay irery ihany fa ireo izay manaraka ny tambanjotra serasera any amin'ny tokantrano misy azy avy ihany koa. Ao koa anefa ireo namanay te hiara-miombavaka etona, kanefa noho ny antony tsy miafina aminao dia tsy mba afaka manatrika izany izy ireny. Koa indreto izahay miara-manandratra ny feonay ka manolotra ny saotra noho ny famonjena lehibe izay nitanterainao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, koa satria ampy mizara ny fahasoavanao Tompo dia aro-tsay aminay tsirairay avy araka ny haben'ny voninahitrao izany. Tsaronay manokana ny andro androany dia alahady farany amin'ny fankalazana ny iray volany sampana dorcas eto anivon'ny fiangonana chapelle militaire à Paibe. Misaotra anao nanome izany fotoana izany satria dia namolavola tokoa sy nanamafy ny firaisana aminao ny zavatra natao rehetra nahakasika izany, ka nitondra fihavaozana fanoloran-tena vaovao arak'izay niantsona ny tsirairay amin'ny asa fampona ao anaty sampana ary koa ato amin'ny fiangonana. Misaotra indrindra amin'ny fanatrehanao izao fotoana izao izay ho tanterahinay voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonana izany vavaka izany ary mbola akambanay amin'ilay vavaka tsara indrindra manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay anio ny anina sahaza ho anay ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, fa anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra tsika, ka mialohan'ny fotoana natokana ho an'ny tanora sy ny ankizy dia hanao ny anjara hira ny atoko-pihira VFL.
Miangavy ny sekoly lahady sy ny tanora ary ny ankizy madinika izay manatrika n'izao fotoana izao mba hitsangana. Hivavaka tsika. Ry Andriamanitra zokinay io, misatranao izay raha mbola mahazo anjara 10 minitra ny sekoly lahady amin'ity fotoana androany ity. Mila fanahy masonao izay hampianatra anay izay tokony ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy nangatana izany. Amen. Sokafy ny baibolintsika ao amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany toko 5 dia ny 7. Petera voalohany toko 5 dia ny 7. Dia tapany faharoa hatrany amin'ny farany izany, faharoa sy fahatelo izany. Izany hoe miala ilay hoe toero izy fa manomboka eo amin'ilay faingontsika mamaky. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ka miorena tsara ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia nanjonora lainareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Mahazo toerana raha. Tantara fohy andraisantsika lesona sy fampianarana indray ny tantaran'ny Akima sy ny dadabeany. Akima dia zazalahy kely eo amin'ny 7 taona eo. Ary izy io dia miara-mipetraka amin'ny dadabeany fa ny toerana misy an'zareo kosa tsy mba ohatra ny aty amintsika ka misy taxi moto na moto na fitaterana ohatra ny taxi be. Fa ny any amin'izareo kosa ny fitaterana any amin'ny toerana misy an'izy mianaka dia ampondra no ampiasainy. Indray andro rehefa andeha haka entana amidy izy mianaka izay toerana somary fanalavidavitra ny tsena ihany dia nitondra ampondra zareo. Rehefa nandeha zareo any tsy nisy olana, tsy nisy sakana teny amin'ny lalana. Dia tonga tany amin'ny toerana vidanana entana dia nividy entana soamantsara izy mianaka. Azo daholo ny entana iverina ho any an-tanàna amin'izay ary teo no niseho ny tantara. Rehefa niverina izy mianaka dia alohan'ny andehanana hiainga any an-tsena aloha iverina ho any tanàna dia mifanaraka tsara izy mianaka. Izao no izy anaka. Ifandimbitsika mianaka ny mitaingina ny ampondra satria efa miampy entantsika izao. Eny ary dadabe, iza izany no hitaingina ny ampondra voalohany? Dia hozy izy dadabe hoe eo semba kelikely dia tsy reraka meloa ihany ny ampondrantsika. Niakatra teo amin'ny ampondra i Akima. Nandeha tsy sabo teo amin'ny 200 metatra nefa dia indrona isy andian'olona ka avy dia nanakana zareo dia hozy izy etsy. Ohatra sy tia. Sepe mba mieritreritra hoe tia rangahy be tia indray ianao se mandeha atongotra fa ise mitaingina ampondra mba mandininkely ary se dia sady nikokotraka aloha i Akima tsy namaly fa satria efa mifanarahana izy dadabe kosa nge hoe izy miakatra aloha e. Nidina moramora izy dia hozy izy miantso ny dadabe. Anjaran'ny dadabe indray izany izao matoa ny olona miteny hoe tokony dadabe ny hitaingina ny ampondra. Ndao ary niakatra indray ngabe. Zatovolahy indray nandeha atongotra. Nandeha zareo dia nandeha zareo. Tsy mananeritreritra ninina. Tia indray misy andian-jatovo. Fanena tamin'izareo dia avy dia niteny indray any Akima hoe mba mieritreritra se olona efa antitra io very se no asainy se mandeha tongotra se mbola afaka mandeha lavitra noho io lehilahy io. Moa anjaran'ny dadabe izao.
rehefa anjarany dadabe ka moa dia ireo andehandehilahy reo ihany ka moa ilay niteny tamin'ny dadabe azafady fa izany nanadiny fa ireo ka no niteny any dadabe hoe ory dadabe mba mieritrereta ihany fa tia zazalahy kely tia venao sainao mandeha tongotra fa ianao efa lehibe io indray a no mitaingina ny ampondra amin'izay mbola misy entana nidina ohatra ny tsy teo indray dadabe dia nakatoerana izy mianaka dia mifandinika rehefa mifandinika izy mianaka dia hoe zao rangahy mety a andao miaraka mitaingina ny ampondra tsika mianaka miara-niakatra izy mianaka samy nandeha tsy tapitapitra izay indray dia ndreto indray misaka izy manao baolina hoe tsy mba matahotra an'Andriamanitra mihitsy rangahy ilay olombelona sasany a io bibikely io ve rangahy sady mitondra entana mitondra olona anankiroa enjany izany a potaka izay ny dinan'izy mianaka ndroso ihany ny dia ina ary izany ny tena mety taingana se teo a nisy ny teny fa tsy mieritreritrako taingana indray za ozy izy dadabe a dia misy miteny fa tsy mieritreritra indray ny tsy mieritreritra indray zandry kely tamin'ny taingana anazy rehefa aveo indray dia hoe hiaraka tsika mianaka ny tsika nge efa mifanarany andarangahy samy hidina dia ny entana sisany ampitondrana ny ampondra efa madiva kaiky koa ny tanàna lasa nandeha toy ny diany izy mianaka ny entana sisany natao teo ambony ampondra izy mianaka kosa nandeha ampifaliana tonga tao an-tanàna kakakaka mendray ny tao an-tanàna ohatry fa iny tiana azo anareo mianaka ny ampondra ne tsy atao hitondra entana fotsiny fa io fitaovam-pitaterana ty amintsika dia tokony ho hita eny ambony ampondra koa nge izany nareo mianaka e fa nareo mianaka ve mandinika sa tsy mieritreritra tsy haintsony izany ry havana izay nety a fa tapitra teo ny tantara fampianarana azontsika tsoahana dia izao zavatra nafinaritra tamin'izy mianaka aloha izy mianaka mifanaraka hatramin'ny voalohany ka nanisy ny sakana impiry teny an-dalana izy mianaka tsy mba niemotra ka hoe velao rangahy hipetraka eto na hoe alao tsy henona rangahy izany tenin'olona izany a fa nydroso ohatrany ny diany zareo ny faharoa amintsika tsiraray avokoa dia miantra ohatra n'izy mianaka eny amin'ny fiarahamonina any an-tsekoly any am-piasana any amin'ny sampana eny mety amin'ny fiangonana koa misy manaraby misy miteny vao miteny ianao dia ny anareo tenin'Andriamanitra foana vao mba mampianatra ianao dia vavaka foana ve izany matetika no azontsika fa za eto mampahery atsika tombony atsika mpianatra sekoly alahady katekomena sy zany amin'ny sampana ary tsika tonga mivory zao a tenin'Andriamanitra no ampinga hoentsika miady a ko masitosy mahireza raka izy mianatra mandrakariva ireny tenin'Andriamanitra ireny a fa ny tompo mametraka n'izay avalitsika azy ao am-bavantsika aventsika hoe ilay tenin'Andriamanitra teo ao amin'ny Petera voalohany toko 5:7 miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ko miorena tsara ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalànareo rehetra eran'izao tontolo izao amen voninahitra ho an'Andriamanitra rery any
mamaky sian'ny teny soratra masina isika izany dia hitantsika eo amin'ny Jeremia 10 andininy 1 ka hatramin'ny 1 Jeremia 10 andininy 1 ka hatramin'ny 1 rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy misy tokoa izay tahaka anao Jehova lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Iza no tsy atahotra anao ry mpanjakan'ny firenena fa ianao ny endrehin'izany. Eny amin'ny endry rehetra amin'ny firenena, amin'ny fanjakany rehetra dia tsy misy tahaka anao. Fa aketrina sy adala avokoa izy rehetra, efa nanara-poana fa tapaka-azo ihany. Volafotsy fisaka nalaina avy tany Tarsisy sy volamena avy tany Eofaza izany, asa tanan'ny mpiasa sy ny mpanefy volamena. Lamba manga sy volomparasy ny fitafiana, asany mahay zavatra rehetra izy. Fa Jehova no Andriamanitra tokoa, eny izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, izay nampiororo ny tany amin'ny fahatezerany ka tsy tantin'ny firenena ny fahavinirany. Izao no lazainareo amin'ireny ny amin'ny Andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany, dia ho levina teo amin'ny tany na ho aty ambany lanitra ireny. Dia ilainanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorona izao tontolo izao tamin'ny fahendreny, ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha nampirondrona ny rano any an-danitra izy, dia nampiakatra fofona avy tamin'ny farany tany. Nanao ny elatra ho amin'ny ranon'orana izy ka namoaka rivotra avy tamin'ny firaiketany. Efa aketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana. Menarina no sarin-javatra voasikotra ny mpanefy volamena rehetra, fa fitaka ny sarin-javatra anidina, sady tsy misy fofonaina ho aminy. Zava-poana ireny dia asa matsikaiky foana, amin'ny andro amaliana azy dia ho levina izy. Tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ary ny Israely no firenena lovany. Jehova tompony maro no anarany. Amen. Romanina 9 andininy 9 ka hatramin'ny 14. Romanina 9 andininy 9 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Raha niara-maty tamin'i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy. Tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny hafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadin'ny tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany fahasoavana. Iara-itsangantsika tompoka hitsena filazantsara. Filazantsara araka ny Lioka 9 raisina ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Lioka 9 raisina ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha mbola niteny Jesosy dia tonga ny anankiray avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, maty ny zanakao vavy. Aza manahirana amin'ny mpampianatra. Fa Jesosy raha nahare dia namaly azy ka nanao hoe, aza matahotra, minoa fotsiny ihany dia ho velona izy. Ary raha tonga tao an-trano izy dia tsy nisy olona navelany hiara-miditra taminy afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakoba mba ny iray aman-drenindra zazavavy. Ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy. Fa Jesosy nanao hoe, aza mitomany, fa tsy maty izy, fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona satria fantany fa efa maty raha zazavavy. Ary Jesosy dia nandray ny tanany ka niantso hoe, ry zazavavy, miarena. Dia nodindray ny ainy ka niarina niaraka tamin'izay izy, ary nasainy nomena hanina izy. Ary dia talanjo nandray aman-dreniny, fa Jesosy nandrara azy
tsy hilazalaza amin'ny olona ny zavatra efa natao. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Vavaksika, Andriamanitra misaotra anao izahay satria afaka namaky ny teny soratra masina. Ary avy ny mpanomponao izay tondra hafitra avy amin'ny teninao izany. Aoka ny fananao masina irotsaka aminy, ahafahany hanambara ny teny soratra ny hafitra tianao ampitaina aminay tsirairay avy. Ary izay ihany Tompo, aoka ny fananao masina irotsaka aminay tsirairay avy. Ary aoka hipian'ny mpakatoy izahay fa tsy hipian'ny mpanadino ny teninao, fa mamitaka ny tenanay. Amin'ny anaranao Jesoa no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ho amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadana amin'Andriamanitra irentsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Romanina 9:9. Teo amin'ny kristianina voalohany dia misokajy roa lehibe ny olona tao anatin'ny fiangonana na ny kristianina. Misy ireo izay antsoina hoe kristianina jiosy, izay jiosy firazanana, izay nahen'ny filazantsara voalohany torian'i Jesosy, tarindry Petera, ry Joda sy ny namany. Misy indray natao hoe kristianina gentilisa. Ireo jiosy ireo rehefa nitory tamin'ny gentilisa na olona hafa firenena na antsoina hoe tsy jiosy, dia nahazo olona betsaka koa ireo. Indrindra fa tamin'ny toerana mitorian'i Paoly teny hatramin'ny Roma zany. Karazany roa le kristianina, inona avy izy temo? Kristianina jiosy sy kristianina gentilisa. Misy tsy vitovy-pijery amin'ireo, indrindra fa ny amin'ny fomba ampiangonana sy ny amin'ny lalàna. Ny jiosy mbola te hitandrina lalàn'i Mosesy arabaky teny, ny famorana sy ny sisa. Ny kristianina gentilisa indray nahatsiaro hoe efa any Kristy ny farany lalàna, efa Kristy no mahatanteraka ny lalàna. Dia nampianatra momba an'izany Paoly apôstôly, ny teny hoe ny manamarina amin'ny olona dia ny finoana fa tsy ny lalàna.
ahoana nefa ny fomba iainan'izany hoe isika tsy ambany lalàna fa ambanin'ny fahasoavana. Paul hoe zavatra tsotra, mila miombonaina amin'ny Kristy isika. Ny fiombonanaina amin'ny Kristy ny zava-dehibe mihoatra noho ny lalàna, mihoatra noho ny fitsipika rehetra, mihoatra ny fitondram-tena rehetra hoe ny fanontaniana dia hoe miombonana amin'ny Kristy va ianao. Ary zany daholo ny fototry ny soratra masina rehetra raha miteny Jaona hoe zany voaloboka, ny voaloboka dia Israely. Fa rehefa tonga Jesosy dia i Jesosy ny voaloboka iraketany sampany rehetra izay miray amin'ny Jesosy, izy no mamoa, izy no manana fiainana. Ampahana amin'ny fampiarana izany hita amin'ny Romanina 9:9 vakitsika. Romanina 9:9 vakitsika aminaran'ny Tompo manao hoe ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona ho aminy kosa. Ino fanalahidy ho Paul rehefa miombonaina amin'ny Kristy isika ny zavatra rehetra dia manjary haitsika. Ka ny votoatin'ny zavatra ny zava-dehibe fa tsy ny indro ny vilany. Ny kristianina zany dia Paul apôstôly dia miara-maty amin'ny Kristy dia miara-belona amin'ny Kristy. Ireo no ho raisitsika. Raha mitenitsika hoe miara-maty amin'ny Kristy vao nankalazan'ny Pasika isika dia tena io no ivon'ny finoana. Mila fantatsika aloha ny antony nahafaty an'i Jesosy. Zay vao fantatsika hoe maninontsika ny miara-maty aminy. Ny 10 tapany voalohany ny misy an'io. Vakitsika hoe fa ny amin'ny nahafatesany dia maty no ny amin'ny ota indray mandeha izy. Betsaka ny olona maty, betsaka ny olona nitsangana tamin'ny maty talohan'i Jesosy. Nidona tamin'ny taolan'i Elisa dia nitsangana amin'ny maty. Eli efa nanangana ny maty. Fa inona ny mampiavaka ny amin'ny Jesosy dia maty ny amin'ny ota. Raha vao tsy azotsika izay dia tsisy dikany nahafatesan'i Jesosy, izay ny mampiavaka azy. Tsy hoe fanehoana hery, démonstration de force zany hoe mitsangana amin'ny maty dia izay ny mahagaga hoe aresy ny fasany, marina izany. Fa inona aloha ny antony nahafatesany, izay vao niresaka ny fitsanganana. Maty no ny otako no otanao ary izay ny laharam-pahamena nahafaty an'i Kristy hoe no ny fahotantsika. Ary raha vao azotsika ny antony nahafaty azy, maty no nina moa izy ozy teo moa? No ny fahotantsika, tsy mitovy amin'ny fahafatesan'ny olona rehetra zany an'i Jesosy fa maty no ny fahotantsika. Raha vao azotsika zany izay dia manomboka azotsika ny dikany hoe maninona moa tsika miara-maty aminy ary. Hitantsika indray io amin'ny tapany amin'ny andininy tapaky ny andininy 110. Amin'ny 110 vakitsika hoe ary aoka ho tahaka izany koa ianareo ka mitenanareo dia ataovy ho efa maty noho ny ota. Any zany le fanalahidy. Inona moa mahatonga an'i Jesosy mifantsika amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika. Ka mandeha koa isika ho Paoly hiara-maty aminy eo. Ataovy tahaka izany koa ny tenanareo. Mandeha tsikelikely le fanajavana mamitany olotsika hoe miara-maty amin'ny Kristy zany moa inona amin'ny dikany. Voalohany isika inona moa nahafaty an'i Kristy io aloha. Maty noho ny inona moa izy teo? Maty noho ny otantsika. Itsika ny tokony fahateo izy no maty teo noho ny otantsika. Ka izany dia miteraka hoe ianareo koa izy dia ataovy ohatrany maty teo ianareo. Maty teo ianareo miaraka amin'ny fahotanareo. Zay no tiany resahana. Io indray miteraka ny 2:12 ary zay ny fahaizan'ny Paul manazavazavatra misy teny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗏 tapany voalohany amin'ny 2:12 izy rehetra. Ahoana ozy izy? Ko aza vela ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty ianareo ny filamy. Inona ny dikan'izany? Rehefa nifantsika teo Jesosy, nifantsika teo koa ako ianao dia nifantsika teo koa ny otantsika. Rehefa nifantsika io ota io izy aza vela anjaka intsony. Zay le famaranany azy. Aza vela anjaka intsony. Zany hoe mila mahay maty miaraka amin'ny Kristy isika. Isika manko indraindray kristianina tsy mahay maty.
ny fetezanao faty no avelona anao fa ny tsy fetezanao faty no afaty anao amin'ny andro farany. Mila mahay maty miaraka amin'ny Kristy isika satria raha vao tsy izay dia tsy maty le fahotantsika. Ary ny manahirana amin'ny kristianina, misy kristianina sarotra maty vonoina ka tsy mety maty. Ary ny manahirana mieritreritra Jesosy ara mafy be zanak'Andriamanitra maty teo fa maninona ianao no tsy maty. Ampina dia mipolo fantsika mbola tsy maty ihany. Misy zavatra tsy fofotsika ao. Misy zavatra tsy ekentsika ho faty ao amintsika ao. Ary zay mahatonga ny Paoly hoe ataovy tahaka izany ny tenanareo fa maty no ny ota. Maninona moa io ambony kely io ny fanazavana azy. Toko fahenina io ihany amin'ny dininy fahenina sy fahafito. Io ny manazava azy dininy fahenina sy fahafito. Mba vakitsika hoe fa fantatsika fa mitoetsika taloha na ninona osy niaraka nombona taminy hanimbanany tenany ota. Mba tsy hanompontsika fa zay efa maty matono tsy afaka amin'ny ota tsy maty tsara. Tsy maty tsara na mody maty. Misy koa ny kristianina mody maty tsy maty tsara. Fa mila maty ianao. Ary zany midika ny tenan'ny Kristy raha ny masonao ilany manahirana anao vono ihany esory ihany. Ao anatsika zany misy zavatra tsy mety maty. Miaraka amin'ny Kristy mahatonga le fikorotana ny fiarahamonina, mahatonga ny fahotana rehetra, ny fahazarana rehetra tsy mety maty satria tsy vononao miaraka amin'ny Kristy. Ny any sasany moa mba nifantsika teo ihany fa raha mpitso alain'io indray. Izay ny dikany hoe miara-maty amin'ny Kristy tenenin'ny Paoly apôstôly. Miara-maty amin'ny Kristy. Mila mahay maty miaraka amin'ny Kristy, ianarana zany hoe miara-maty amin'ny Kristy zany. Miara-maty amin'ny Kristy ako dia misy zavatra maty ao. Maty ny fitiavam-bola, ny fitiavan-tena, ny fanavakavahana, ny fosafosa sy ny sisa maty eo. Ahoana moa ny Korintianina voalohany faharoa toko fahadimy, zay teny efa haitsika tsara. Korintianina faharoa toko fahadimy. Ny andininy fito ambin'ny folo. Ahoana osy izy? Ko raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, fa efa lasa indreo tonga vaovao. Ahoana na tonga ny vaovao? Ile olona amin'ny Kristy zany maty miaraka amin'ny Kristy. Meteza isika ho faty miaraka amin'ny Kristy. Dia maty eo le fahotana. Tsy misy mahafaka ny fahotantsika raha tsy miara-maty amin'ny Kristy isika. Na inona ezaka ataonao amin'ny ianao tsy mety raha tsy miaraka amin'ny Kristy. Meteza vono miaraka amin'ny Kristy ny fahotanao. Teneno atero amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana hoe ity fitiavan-tenako ity Andriamanitra mba vono miaraka amin'ny Kristy. Izay ny dikany hoe isika rehetra izy tsy mila resahana antsika kory io lalàna io Paoly apôstôly fa mahatandrina ny ho azy isika raha miara-maty amin'ny Kristy. Ny olona maty tsy hangalitra tsony. Matoa misy mangalitra le tôlampaty olona manina ny makan'le izy. Sisy olona fa maty fangalitra tôlampaty. Fa misy velo mangalitra an'io. Ary zay le sary zay. Mila ny kristianina zany dia olona mahay maty miara-maty amin'ny Kristy. Raha maty ianao tsy tsiriritra itsony satria maty le fitsiriritana. Isika zany mila mahay maty miaraka amin'ny Kristy. Izay nataon'ny Paoly hoe raha miara-maty amin'ny Kristy isika. Dia resantsika indray le miara-belona amin'ny Kristy. Satria izy raha miara-maty tena marina fa maty ianao fa tsy hoe mody maty. Dia mino koa isika fa maninona ozy izy? Miara-belona amin'ny Kristy. Miara-belona amin'ny Kristy. Amin'ny dininy fahasivy. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia maninona ny toyiny? Tsy maty intsony izy. Tsy manan-kery amin'ny intsony fahafatesana. Le kristianina zany tokony maty ny ray mandeha amin'ny ota. Tsy maty intsony. Ka indraindray mahavoatsika zany efa maty le fitiavam-bola. Afaka 7 taona miverina indray le izy.
tsy maty tsara. I Kristy rehefa maty tsy maty intsony, tsy intelo inefatra impito maty Kristy fa indray mandeha ihany izy ny maty. Dikan'izany dia hoe i fahotana anankiray ty zany mba hialako amin'ity indray mandeha ty dia tsy miverina amin'iny intsony aho. Ary zay natao hoe mibebaka, miova, mifindra, convertir ho izy nareo. Mba zavatra hafa indray no mahavoanao fa tsy iny. Kristy rehefa maty tsy maty intsony izy, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Ny andininy 10 fa ny amin'ny hafatesana dia maty noho ny ota indray mandeha izy. Dia toy izy tsika amin'izay fa ny amin'ny havelomany kosa ho an'izany mahavelona azy, ho an'Andriamanitra ny mahavelona ny Kristy. Ka rehefa ho an'Andriamanitra ny mahavelona ny Kristy dia enao koa manaova toy izany hozy izy. Amin'ny andininy 1:10 arao tahaka izany koa ianareo, koa ny teninareo ataovy efa maty fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Velona ho an'iza moa ianao? Fanontaniana petraka izany. Ho an'iza ny mahavelona anao? Efa valiana hoe velona ho an'Andriamanitra. Velona ho an'Andriamanitra ianareo. Dia izay mahatonga amin'ny andininy 13 hoe aza manolotra amin'ny tenanareo amin'ny ota fiadininy tsy fahamarinana. Ny olona manko raha vao anjaka amin'ny ota zany dia lasa fiadina ampelatana amin'ny devoly, anaovana tsy fahamarinana. Itsika io zany fitaovana. Le hoe momba amin'ny tena zany dia taovana dikany na organe. Ny organe anao tsirairay manomboka amin'ny tongotra, ny vavony, ny maso ho ampelatanan'iza. Na izy ampelatana amin'ny devoly, na izy ampelatanan'Andriamanitra. Zay ny dikany andininy 13. Atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra, toy ny efa maty nefa velona. Ary ny momba amin'ny tenanareo zany hoe ny organanareo, ny taovanareo ho fiadiny fahamarinana. Manomboka amin'ny tongotro, ny saiko, ny masoko, ny oroko, ny sofoko, dia lasa fiadina velona ampelatan'Andriamanitra ampanjaka fahamarinana. Rehefa miarabelona amin'ny Kristy zany isika dia lasa fitaovana mahery ho ampelatan'Andriamanitra ampanjaka ny fahamarinana. Ary zay le hoe miasa ambanin'ny fahasoavana. Fampiarintsika izany amin'ny Romanina 9, eo ambadika kely eo ihany Romanina 9. Romanina 9. Dia ny andininy 5. Fa izay araka ny nofo izy dia mihevitra ny zavatry ny nofo. Fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra ny zavatry ny fanahy. Iteny hoe mihevitra dia miketrika, ny dikany miketriketrika. Ny olona araka ny nofo izy miketriketrika zavatra ara-nofo. Fa ny olona araka ny fanahy miketriketrika zavatra ara-panahy. Azavain'ny Paoly io amin'ny andininy 1 inona moa le ketriketrena. Raha itsika zay hoe fihevitra zay dia hoe ny ketriketriky ny nofo dia inona? Fahafatesana. Zay ny dikany. Ketriketriky ny nofo dia fahafatesana. Fa ny ketriketriky ny fanahy dia inona? Fiainana sy fiadana. Io tenantsika io zany rehefa tsy miarabelona amin'ny Kristy. Io hoe miarabelona amin'ny Kristy dia olona araka ny fanahy. Miketriketrika fahafatesana foana ny asan'ireo manomboka ampaladia ka hatrany an-tampondoha. Marary avokoa izy nirany Adelina. Ireo zany dia miketriketrika zavatra tsy manjary foana. Io masontsika io tia mijery zavatra ratsy isofintsika io. Indray ohatra tsika raha miasa ny tambajotra serasera sy ny gazety sy ny sisa, raha zavatra tsara foana ny ao be mpamaky sa tsisy. Tsy maintsy zavatra ratsy foana ny ao dia mazoto mamaky ny olona. Ary na isika zao raha ozy ny olona hoe tianao Jesosy dia tsy dia manohy ianao. Fa raha miteny hoe ianona sy ranona mako raha nanao an'izao tatsy dia hoy izy ianao ahoana tsara avereny kely fa tsy marina zany. Rehefa zavatra ratsy dia manintona na amin'ny maso na amin'ny sofina na amin'inona na amin'inona. Manintona ny zavatra ratsy. Ary zay le hoe miketriketriky ny nofo dia fahafatesana. Ireo zany ny filaminareo zany antonony. Ny maso, ny sofina sy ny sisa samy manana ny filamina reo. Fa reo le kitiany devoly ho lasa mankana amin'ny ratsy mandrakariva. Ary zay le hoe ilaina le hoe mila miarabelona amin'ny Kristy isika.
le miarabelona amin'ny Kristy mbola azavaina misimisy amin'ny Galatiana toko 2 zay teny efa haitsika koa. Galatiana toko 2 ny andinin'ny 20. Galatiana toko 2 ny andinin'ny 20. Ahoana izy Paul? Voaombo miaraka amin'ny Kristy. Galatiana toko 2 andinin'ny 20 vakitsika. Ahoana izy? Voaombo miaraka amin'ny Kristy ka tsy zatsony ny velona fa Kristy ny vilona tanàna. Izay velomako ankehitriny amin'ny nofo dia velomako ny finoana amin'ny zanakany. Zay. Voaombo miaraka amin'ny Kristy aho. Izany hoe voaombo teo ny fahotako, tavela eo ny fahotako, ka rehefa mitsangana aveo aho dia velona miaraka amin'ny Kristy. Ny batisa dia fahafatesana, aza donona zay. Maty ny ray mpimaso ianao dia velona miaraka amin'ny Kristy. Manambara fahafatesana. Mihintsana teo ny fahotanao, tavela eo ny fahotanao. Izay no sain'ny Paul miteny hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy aho zay. Teo amin'ny azo fijaliana. Satria io azo fijaliana Jesosy io dia hery mahagaga. Misy le fiteninareo juriste la loi n'est pas rétroactive. Tsy manao an'izay ny azo fijaliana. Manan-kery manavitra na Damasieva zay efa taloha be tany io. No manan-kery amin'ny taranako mbola ho avy amin'ny zafim-paladianao efa miandry aho ny famonjena ho azy. Fa mila manaiky fotsiny ianao tahaka ny Paul hoe mifantsiko amin'ny azo fijaliana rehefa atao batisa. Dia miarabelona amin'ny Kristy zay mahafa hoe zavatra mahagaga io azo fijaliana io satria manan-kery tamin'ny lasa rehetra, sorona rehetra nataon'ny zanak'Israely, fa manan-kery koa amin'ny ho avy rehetra zay mbola taranakitsika ho avy manompo ny tompo. Ary zay no mahatonga ny Paul miteny ka Kristy velona mandehandeha. Ka raha miteny zany tany Roma zany hoe ahoana ny iainantsika manola ny lalàna, manoloana ny fomba jiosy sy ny sisa, ny fomba ampiangonana na antsika kehitriny. Ny famitaniana lehibe dia hoe miara-miaina amin'ny Kristy ve ianao. Ny sisa rehetra endrika ivelana amin'ny fanomponin'Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe dia hoe miara-miaina amin'ny Kristy ve ianao. Ny dikany dia hoe efa miara-maty aminy ve ianao. Efa misy zavatra tena maty ve ao aminao ao, ka tena tsy mangejanao intsony, efa nilaozanao. Dia ny faharoa, ianao velona zao ve efa mahatsiaro, fa velona miaraka amin'ny Kristy. Taova ampiasain'ny Kristy ho amin'ny fahamarinana ve ny taovanao, ny masonao, ny sofinao, ny fahaladianao, ny tananao. Tena efa hoe tanan'ny Kristy ve io tananao io. Mitsotra, ikarakara amin'ny hafa, amonjy ny hafa, itaona ny hafa ao amin'ny tompo. Ary zay ny angatahana aminao ry fiangonana ankehitriny hoe miara-miaina amin'ny Kristy. Vonoy ny momba amin'ny tenanareo Paul apôstôly, fitsangatsangana sy ny sisa zavatra maro nitolona. Ary efa ve meteza ho velona miaraka amin'ny Kristy, ho epistily velona vakiny olona. Rehefa mahita amin'ny olona ianao dia Kristy no hitany. Fa tsy faty mandehandeha, fa be dehibe ny kristianina faty mandehandeha. Fa ianao dia velona ao amin'ny Kristy ary Kristy ny velona ao aminao. Ary zany ny hery ny zanak'Andriamanitra zany. Manana le mahery ianao, mitatana anao amin'ny fiainana, amakivaky ny fiainana, ary tsy misy maresy anao araka ny vakiana tamin'ny Jeremia teo. Andriamanitra mahery mandresy ny sampy rehetra, ny volamena mitefitefena ihany reo noho ny sasana, fa ny anao dia Andriamanitra mahery. Ary raha jeremin'ny olona anao ohatra ny maty nefa velona, tahaka n'ilay zazavavy kely, tsy maty io Jesosy, Jesosy mahalala. Fa zay miaraka amin'ny Jesosy manana fahavelomana, ny mehezy amin'ny olona, hoe fa maty io. Ianao koa mety mehezy amin'ny olona. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, fa Jesosy miteny anao hoe tsy maty ianao fa velona mandrakizay miaraka amiko. Ary zay ny fijerin'ny Jesosy. Hafa ny fijerin'ny olona ianao maty. Hoe tsy manao an'izao tsony, tsy manao an'izay, efa izareo manko efa anjely akatra an-danitra. Zay ny fijerin'ny olona ianao, anatsatsoan'ny olona ianao. Fa amin'ny Kristy ianao dia velona. Ary miasa ianao. Ary zay nomen'ny Kristy atsika amin'izao andrana izao. Meteza ry havana miara-miaina amin'ny Kristy. Dia miara-maty amin'ny Kristy, miara-belona aminy.
amen. andehantsika riavana iombona ivavaka ifony ao anatrehan'ny tompo a manoloana zany sitrapony a lay tsy tanterakitsika izany ivavaka sika indrisy tompo fa izahay dia mireharery fa milaza ho kristianina kanefa tsy mahay miombinaina ao aminao Jesosy Kristy tsy mahay manatanteraka ny sitraponao Andriamanitra fa matetika izay ny manamaritiana amin'ny lalàna fa tsy manaiky ny ho amarinao Jesosy Kristy tomponay ary indrisy tompo fa ho fatiny amin'izany izahay raha tsy manaiky sy miaiky eto anatrehanao ny fahotana rehetra ianao Kristy ilay maty noho ny ota tsy ny amin'ny fisehosehoana fa tena hitondra famonjena te hanafaka anay ianao te hamonjy ny very ianao fa izahay tompo no mbola be faniasy mbola indraindray dia tsy mahafoy mbola misy ny ota tena akamaminay tsy fonay hiara-maty aminao zany ko ankehitriny izay tompo mitondra zany eto anatrehanao indreto izahay mitondra ny fahotanay te hiara-maty aminao zay Jesosy te ho afaka amin'ny fanadevozan'ny ota
izay mbola mamatotra anay, mbola mangeja anay ny fahazaran-dratsy maro samihafa ekenay eto anatrehanao fa diso izahay. Manaiky izay Tompo, fa ao aminao ihany no misy ny fahafahana. Ianao no afaka manadio anay, ny azo fijalianao Jesosy Kristy no hanafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ankehitriny Tompo, dia maniry izay ny te hiara-belona aminao. Irenay Jesosy no ho tonga amin'ny fibebahana marina tokoa, ka tsy hanome tsy fohifohy, fa tena hiaiky ny momba anay rehetra izahay fa mpanota tsy mendrika. Tsy te hanao mody maty fotsiny Jesosy, na amerikely koa ihany koa, fa tena miaiky izay mitondra eo andresenao fa ianao ihany Jesosy no manana fahefana rehetra. Ianao no afaka anay, fa raha ny zanaka anao nafaka dia ho afaka tokoa ianareo ianao. Ary indreto ary izahay Jesosy mitondra ny fahotanay, ny nofinay, ny filanay rehetra eo ampototry ny azo fijalianao. Te hanaradianao izahay, te hiara-maty aminao, ka mba ho hiara-belona aminao ihany koa, ka ny tenanay jereo Jesosy, ny fanoloran-tenanay mba ho tonga fiadiana amin'ny fahamarinana, ho fitaovana eo ampelantananao anao ny asa tsara rehetra. Ka ny fisainanay dia ho amin'ny fisainana ara-panahy, iketriketrika izany fiainana mandrakizay izany, fa tsy ho variana amin'ny fiainana izao tontolo izao. Ho amin'ny fona aminao izay Jesosy, ny amin'ny fisainana izay malaky, ho amin'ny fisainandratsy, maizina ny fisainanay, koa mba hifonanay eto anatrehanao. Ianao ilay mazava, afaka hanadio anao, afaka hanadio anay. Koa mihinanao izay Jesosy, mino ny famonjena izay efa vitanao 2 arivo taona lasa izay. Mino izay fa mbola manan-kery aminay izany, mitondra fanafahana ho anay. Koa izany indrindra no hifonanay eto anatrehanao amin'izao vavaka mangina izao. Mitalaonay ry tondranay tsirairay ny fahotanay eo anatrehanao. Ianao Jesosy Kristy ilay mandinika amin'ny voson'ny fo, ary ny fotorotoro sy ny fanamangorakoraka tokoa Tompo dia tsy ataonao tsinotsino.